aoka hivavaka asika rehetra. Andriamanitra rainay rainainy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao noho ny fitiavanao ny antsoanao anay hanambara ny teninao hitondra ny vahoakanao eo anatrehanao isan'andro, satria ianao no mpisorona be izay mitondra ny rano fanekena mandrakizay eo anatrehan'Andriamanitra. Dia mangataka aminao zahay raha mbola tohizana ny fampianarana mba hanazava ny sainay, hiara-mihevitra aminay ary hiara-miteny aminay, mba tsy teniteny foana zahay fa teny sitrakao no aloky ny vavanay. Ho fanairana ny fiaretreretany, ho tahaka ny fitaratra izay tarafana ny fahotanay, ka azahoanay mibebaka manenina noho izany fahotana izany, ary azahoanay mangetaheta ny asa lehibe izay nataonao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay, ka mba handraisanay izany famonjena izany mba ho sambatra izay. Nefa misy fahavalo izay ny anjera tetỳ ambonin'ny tany, ary mirenireny mitady izay harapany izy, ary tsy misy izay tena tarigetra ny afa-tsy zahay izay mijoro vavolombelonao, zahay izay nandray ny famonjenao. Ka tario zahay amin'ity maraina ity hahafantatra izay tokony hataonay, mba tsy hatoky teny izay fa hatoky amin'ny lalana torohevitra izay omenao anay. Dia mamindrafo aminay ry Tompo, ary mamelany heloko ay, satria teraka tamin'ny ota izahay ary misaina ny ota mandrakariva. Meo anay mandrakariva ny fanahinao hitarika anay, ary hampahatsiaro anay ny zavatra rehetra izay tsy tokony hataonay amin'ity fiainana ity, mba tsy hanakalo ny zava-pohana amin'ny zavatra sarobidy izay natolotrao izahay, fa mba hitahiry izany ary hitahiry ny tenanay koa eo anatrehanao ho masina, ankasitrahanao mpanompo mahatoky ianao amin'ny asa mandraraha izay ny antsoanao anay amin'ny fiainanay. Ka raha tonga ny fotoana mba ho tahaka ireo olona izay efa naharitra tamin'ny finoananao koa zahay, mipetraka ao amin'ny toerana mahasambatra mandrakizay. Ampio zahay mba ho tonga koa izany fotoana izany, mba handeha amin'izany toerana mahafinaritra izay nampanantenainao ny mihinanao zany. Amindrafo Tompo ary mamelany helokay, aran' Jesosy avy a Nazareta no entinay mangataka. Amen. Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika, mbola nahatratra ity andro lehibe ity izay antsoan'ny Tompo antsika ho aty amin'ny toby, mba hare indray ny feony mitaona antsika noho ny fitiavany, mananatra antsika noho ny fitiavany, ka tonga antsika hibebaka ary handray ny famonjena, ary koa tonga antsika hifikitra amin'ny mandrakariva. Ny anjara fampianarana izay nomenanay hatao dia nalaina avy eo amin'ny Efesiana 10 ny andininy azafady Efesiana 9 ny andininy 10 hatreo amin'ny andininy 420. Efesiana 4 fahenina azafady, gava nitebiteby loatra aho alohan'ny atongavako eto. Tsy mora manko ny andeha hitoroteny agnatiny olona maro be amin'ny arivo sy ampianatra. Efesiana 4 ny andininy 10 ka hatramin'ny andininy 420. Zay zany no nanakinana ny fampianarana ary ho vakitsika izany. Efesiana 4 ny andininy 10 ka hatramin'ny andininy 420, somary lavalava ihany, amin'ny anaran'i Jesosy. Farany mahereza ao amin'ny Tompo sy amin'ny heri ny faherezana, tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra,
mba azo anareo hifahatra amin'ny fanangoleny devoly fa isika tsy mitolona amin'ny ho famandra fa amin'ny fanapahany sy ny fanjakany sy ny mpanjakany izao famaizinana izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo hanohitra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa dia hafahatra ianareo. Mifaharary ka sikiny fahamarinana ny valanareo ary mitafia ny rary no fiarovan-tratra ary kiraroy ny fahavonona am-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo ary fanampiny izany rehetra izany dia tano ny finoana ho ampinga izay azahoanareo hamono ny zanatsipika rehetra ny rehetrarehetra izay alefan'ilay ratsy ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy ary vavaha mandrakariva amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra ary ho ahy koa mba homena ahy ny iloabava ny amin'ny fahasahiana hampahafantatra ny zava-miafina momba ny filazantsara iraka migadra noho izany aho mba hiteriny izany amin'ny fahasahiana aho toy izay mety ho teneniko fa mba ho fantatrareo koa zay toetro dia tikiko rahalahy malala sady mpanompo mahatoky ao amin'ny tompo no hampahalala nareo ny zavatra rehetra izy no ny rahiko ilaza izany zavatra izany indrindra aminareo mba ho fantatrareo ny toetray ary mba hamporosina ny fonareo fiadanana aneho ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ny fahasoavana ane ho amin'izay rehetra tian Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Izany fampianarana izany dia nampitondraina ny lohateny hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra. Ary azo boriborina tsotra izao zany hoe ny fiadian'Andriamanitra tsy ny fiadiantsika fa ny fiadiana avy amin'Andriamanitra atolotra antsika manoloana ny fiainantsika kristiana fa ny fiainana kristiana dia ady ny finoana ady ny fiainana kristiana ao amin'ny lioka toko 10 inaneraka ny mpianany fitopololahy hafa koa Jesosy sy roaroa hialoha azy any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra izay alehany ary rehefa nahita ny vokatra tsara azony tamin'izany ireo mpianatra ireo tamiraka izay nanerana azy ireo dia niverina tamin'ny fifaliana nanao taritra tamin'ny tompo ka ny lohabava nanao hoe tompo na dedemoni aza dia manaiky anay noho ny anaranao tsotra ny teny navalin Jesosy azy ireo zao ny teny navalin Jesosy azy izaho nahita ny satana latsaka avy anan-danitra tahaka ny varatra ary zany teny zany dia mbola nampia ny teny toy izao indray indra efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maikoka sy andresy ny hery rehetra ananany fahavalo ianareo ka tsisy aninonareo akory ao amin'ny apokalipsy dia misy teny mitovitovy amin'izany toy izao ao amin'ny apokalipsy toko 2:17 amin'ny anaran'i Jesosy ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjely niady tamin'ilay dragona ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady nefa tsy naresy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela zay atao hoe devoly sy satana zay mamitaka izao tontolo izao fa nazera tamin'ny tany izy
ary ny anjeliny dia niaraka nazera taminy. Teny mitovitovy io fa ny mazava dia ny hoe zaho nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra hoe ty ambony tany hoy Jesosy tahaka ny varatra. Tsy voatondro ny daty sy ny fotoana ny trangana zany fanjerana ny Satana taty an-tany zany, fa ny zavatra fantatra fotsiny dia ny hoe filatsahany aty an-tany tahaka ny filatsaham-baratra. Ny varatra dia fantatsika tsara ny voka-dratsy ny asany, mamono olo izy indraindray, mahafaty izay anjarany na biby na olona, eny na ina anjarany, manapaka ny jiro matetika. Ndray mandeha atao amin'ny salta nankalaza ny 520 taona ny salta izahay, dia misy fety izay natao teo, dia nisy ray aman-dreny anankiray mba niangaviana iresaka mikasika ny fahitavany salta. Ka tamin'izay orambe tamin'izay ary nisy varatra, nipoaka le varatra dia matampoka ilay micro ary latsaka mila ho latsaka eny an-tanan'ilay ray aman-dreny mihitsy, ary natahatra izay sao dia inona nyity. Azo harina bomba mipoaka ny filatsahan'ny varatra. Fomba fiteniny hoe toy ny varadatsaka ny toroteny ny mpaminany tahaka ny jaona mpanao batisa, dia ny rehefa nitoroteny izy dia tahaka ny varadatsaka manorotoro. Ny fo ndray koa ny voakasiky nyity, ny fo nyreo jiosy tamin'izay zay nahare azy dia torotoro mihitsy toy ny latsaham-baratra, latsahana dinamika. Reo zay nanaiky ny teny moa dia nihazakazaka ny niaraka taminy, nankany namonjy azy any amin'ny onjordana atao batisa. Fa reo zay tsy nanay kosa, ireo dia zay tsy nibebaka zany dia nirifatra nandositra azy. Ary zany dia raha niteto amin'ny FLM dia misy tantara toy izao, tsy nahita maso aho fa tantara hitako agnaty boky zao koa moa, mbola tsy tonga tany farimena fa mangataka amin'ny tompo mba hisy ihany fotoana zay atongavako any. Fa ity tanora lahy zay nantsoy ny tompo hitarika ny fifoazana tao farimena atao hoe dadatorako Jean Daniel, rehefa izy no mitsangana mitoro teny dia tahaka ny varadatsaka ny teny izay loaka ny vavany. Zaho koa dia tamin'ny 1976 aho ny tonga teto voalohany. Eto mama no mitoro teny tamin'izay, tanora kely 20 taona aho tamin'izay, mitsangana ery afara ery. Io ny toroteny farany zay nataony mama. Fa ny zavatra mahagaga dia izao, amin'ny toroteny miverimberina matetika tamin'ny anaran'i Jesosy, ary toy ny varadatsaka dinamika ilay teny zay naloaka ny vavany. Indrindra moa raha taloha arak'izay tantarain'ny dadatoa teo ny hoe rehefa mitsanga alohany, rehefa avy amin'ny polipitra tahaka izao izy mitsangana miresaka dia migogogo mitomany ny olona, ary avy hatrany dia ny hoe misikina ny mpiandry. Pahatsiary ny toroteny Jesosy tao amin'ny sinagoga fahiny, nitsangana ny tompo ny toroteny dia tonga avy hatrany dia ripaka ny azerany devoly ny olona, ka avy hatrany dia miasa izy. Zay zany dia mibebaka sady migogo mitomany ny olona vokatry ny teny naloaky ny vavany reo van'Andriamanitra. Tsy fantatra koa ny fiavian'ny Satana, ary tsy misy loatra fitantarana mivantana ny aminy zany ao amin'ny soratra masina, fa ny zava-doza sy ny mahatsiravy nataony matetika no ahafantarana azy. Ary tsy zany ihany, fa maro koa moa ireo anara-ambositra zay nomena azy, lay menarana ela dragona, ka ilay dragona zay niady tamin'ny mama nitolona taminy teo amin'ny tendrombohitra be vorotsy eo amin'ny dispensaire teo, lay menarana ela izy igny. Ny mpanjaka n'izao famaizinany izao, ny ray ny maizina, ilay mpamitaka,
zao zava-dratsy rehetra izao no ahafantarana azy. Na dia izany azy dia hainy koa ny manova ny tenany ho toy ny anjely ny mazava. Tahaka ny anjely izy, ary indraindray izy tahaka an Jesosy mihitsy. Ao ity rangahy ity, avy tao inan-kaly, avy tena tsy magno moa zany tiliary. Avy tao inan-kaly hoy ka abe volombava, ary lava fotsy ny akanjo mamirapiratra. Tsy Jesosy io, fa toy ny anjely ny mazava. Nefa mifono fitaka mahatsiravina eo amin'ny fiainany mino sy ny fiangonan'Andriamanitra izany, ka ilana fitandremana indrindra amin'izao vaninandro zay isehoany mpaminany sandoka maro samihafa eto amin'ny firenentsika koa izany. Ao amin'ny Korintiana voalohany toko 1:1-4, Mateo toko 7:5-20 hatramin'ny 9:10. Misy any andiny tsoratra masina milaza azy, toy ny andiny sy toy ny adiny sy ny adiny tany an-danitra miaraka amin'Andriamanitra tany an-danitra. Mety toy izany angamba no antony nanjerana azy ety an-tany. Namadibadika aho aiza no mety hitavako an'izay any amin'ny Joda. Zereo ny Apokalipsy fa rehefa mifarana eo alohan'ny Apokalipsy zay Joda zay, andininy fahaenina, zao no vakiny eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny anjely zay tsy nitana ny anjara fanapahany, fa nandao ny fonenany, dia voahazona amin'ny fatorana mandrakizay ao amin'ny maizina, ao amin'ny antso fitsarana lehibe. Izao anankiray amin'ny teny zay milazalaza kely mikasikasy. Ary ny fianjerana ho itsika teo dia tahaka ny varadatsaka. Tsy voatondro ny vanim-potoany tsangana na talohany fahariana izao tontolo izao zany, na taoriany fahoriana izao tontolo izao, famoronana izao tontolo izao. Tsy fantatra na taloha na tafara ny famoronan'Andriamanitra izao tontolo izao zany. Tsombotsombony ihany, zavatra kely ihany ny fantatra ny aminy, toy ny hoe izy dia nitady hankany toeran'Andriamanitra. Avinavina lehibe zany, fireharana lehibe zany, fireharana tsy roa manontany zany, ny hankany toeran'Andriamanitra. Halan'Andriamanitra ny toeta tahaka zany, ka tsy maintsy ampianjera zay manao azy. Mampahatsiaro an'Andriamanitra ny fireharehan'ny Satana, ny fireharehan'ny mpanota zay mirehareha sy miavinavina, ka ampianjerany azy. Tandremo izany ry zanak'Andriamanitra. Zao no voalaza ao amin'ny Timoty, amin'ny olona tanora fanahy, ananaran'ny mpanompon'Andriamanitra. Ao amin'ny Timoty voalohany toko 3:5. Fa ny fanetretena kosa dia mampahatsiaro an'Andriamanitra ray ny fiatrehany zanaka. Ao amin'ny Filipiana toko 2:5 hatramin'ny 1:10. Filipiana toko 2:5 hatramin'ny 1:10. Zao ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ao ka ho aminareo zao saina izao zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, zay na dia nana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nifoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny fahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa manam-pahatantareh olona izy, dia nanetry tena, ka nanaiky hatramin'ny fahafatesany, dia ilay fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy sy indrindra sy nanomezana azy ny anarana zay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andohalehan'ny lohalika rehetra na ny an-danitra na ety an-tany na ny ambanin'ny tany, tsy anake ny lela rehetra
fa Jesosy Kristy ny tompo ho voninahitra Andriamanitra ray. Fa ny fanentetena kosa dia mampahatsiaro an'Andriamanitra ray ny fiatreny zanaka ka nandratana ny mpanao izany. Ary hoy ny apôstôly Petera, koa manetretena ambanin'ny tana mahery n'Andriamanitra mba nandratana anareo amin'ny fotoan'andro. Petera voalohany 5:5b. Zany no tsara ho ankasitrahany ho fanampin'ireo zavatra tsara ho katrahan'ny olon'Andriamanitra. Voalaza amin'ny tantaran'ny Joba. Ao amin'ny Joba 1:9. Fa nanontany ny Satana Andriamanitra raha hitany nitsofoka teo amin'ny fivorian'ny zanak'Andriamanitra izy hoe avy taiza ianao. Vory teo ireo zanak'Andriamanitra dia avy teo koa ny Satana sy ny devoly. Dia hoy Jehovah Andriamanitra hitany teo izy moa no mahita azy fa tsika tsy mahita. Ary eo ny eritreritra hoe ay mety ihany kay nataonay aty amin'ny alahady amin'ny fotoam-pivavahana na ivavahany zanak'Andriamanitra io. Zanak'Andriamanitra ny olona vita batisa ny zanak'Andriamanitra. Ka mivoreo ntsika dia ny devoly kay izy dia eo izy mandehandeha eo koa ka ny asa sy fampairezana androaka azy avy hatrany. Dia namany izy hoe avy mizahazaha teny amin'ny tany aho fa nivezivezy ety ambony tany magaga fa mbola iresahan'Andriamanitra ihany ilay zafady somary tratrana gripa tatofatika. Miresaka amin'ny fahavalo ny Andriamanitra. Io no zavatra mahagaga. Ny olombelona dia raha misy olo fahavalony dia miresaka aminazy tsy atao. Rehefa vakina io toko dia hitao fa ireo zavaboary ihany no ampiasain'ny Satana na amelezana Joba mpanompon'Andriamanitra. Mampahatsiaro ny ady-pampianarana izay ataony mpampianatra tity amin'ny taon 1720 zany, izay mandraka androany manao avy teny hoe isika tsy mitolona amin'ny nofo amandrà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakana izao famezinana izao. Efesiana 4:9-20a. Mbola iverenantsika izany aoriana kely. Mieritreritra fa rehefa latsaka tahaka ny varatra tetỳ ambony tany ny fahavalo masiaka dia nandeha nivezivezy izy ka nahita ny olombelona ao amin'ny sahy Edena fa nerasera tsara amin'Andriamanitra. Sambatra sady miadana. Io moa tsy dia fantatra loatra ny hoe enin'andro na rivorivo taona no sehoan'io. Fa izay fantatra dia ny hoe tsara ny fihavanana fanasiran'ny zareo tamin'Andriamanitra, niadana izy, sambatra izy. Na ariany azy dia hano azy ka ho sambatra mandrakizay. Izao rehefa nahita an'izany zareo dia mialona. Ina moa ny fialonana? Ny fialonana dia izao, tsy tokony ho azy io fa tokony ho ahy. Zay ny dikany fialonana. Rehefa mialon'olona anankiray ianao dia izao, raha manam-pahaizana izy dia ny hoe zaho no tokony hanam-pahaizana fa tsy izy. Raha tsara tarehy izy dia zaho no tokony ho tsara tarehy fa tsy izy. Zay le fialonana zay. Ka lotika ny fony ary nanao izay ho afany rehetra izy amin'ny tana azy. Voalaza ao amin'ny Genesis 1:7-5 fa nampiasa ny zavaboary indray izy dia ny menarana. Io no voalaza na orena hoe ilay menarana ela, mampahatsiaro ny Satana sy ny asan'izany. Vokatrin'izany dia ny anjera ka lavo tena ny daraboka mihitsy i Adama sy Eva, ka maty tokoa araka ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny andro izay hinananareo izany dia ho faty tokoa ianareo. Dia hoy Paoly apôstôly ao amin'ny Romana 5:12, koa izany dia tahaka ny dirany ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary io ny ota ny dirany fahafatesana
satria samy efa nanota izy rehetra. Noho ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony dia tsy nanary ny olombelona mandrakizay izy, tsy nanao hoe efa zanaka nanota eo ka dia avy lahoany, fa mbola nomeny teny fampanantenana lehibe hoe dia ampifandray fesika ianao sy ny vehivavy ny taranakao sy ny taranany, izy no hanorotolo ny lohanao ary izy ianao kosa hanorotolo ny ambela tongony. Genesis 7:15. Nambarany tamin'ny Abrahama ny mpanompony koa izany teny zany, teny mitovitovy amin'izany, ka ho indrindra izy, ary aminao no hitahena ny firenena rehetra aty ambonin'ny tany. Ary Jesosy ao amin'ny Jaona 4:22b dia milaza hoe avy amin'ny jiosy ny famonjena. Nambaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany ny fandimby teo amin'ny Israely izany famonjena izany, ny olombelona izany aty ambonin'ny tany izany. Ka hoy Jesosy tamin'ny mpianany tamin'izay fotoana izay, sambatra ny maso mahita zay hitanareo. Ary tena sambatra tokoa Jaona mpanao batisa zay nijoro farany nanambara izany. Palazaiko aminareo fa mpaminany sy mpanjaka maro no naniry ahita zay hitanareo fa tsy nahita, ary naniry hare zay renareo fa tsy nahare. Ao amin'ny Luka 10:3-4. Rehefa tonga ny fotoanandro hoy Paoly apôstôly, dia nirahin'Andriamanitra ny zanany, nateraky ny vehivavy, nateraky tao ambany lalàna, hanavotana zay ambany lalàna, mba handraisantsika ny fananganananaka. Galatiana 4:1-4. Rehefa hanomboka ny asan'i Jesosy, taroana nanaovana batisa azy tao amin'ny ony Jordana, dia nety ny fanahin'Andriamanitra tanan'efitra 40 andro izy, ary tao izy sy nihinan-kany. Indro fa tonga Satana ka nakafanay azy, fa izy dia nandresy azy tamin'ny tenin'Andriamanitra zay naloaka ny vavany. Ary toy izao no famarana lioka ny tantara. Ary efa natapotra izany fakapanay rehetra izany devoly, dia nandao azy izy aloha. Lioka 4:7-7. Isan'ny asa mesianika nataon'i Jesosy ny fandroahana ny demonia, ny devoly, zay namatiny nampijaly ny olona tamin'ny andro. Anisy ny teny ratsy azy. Indrindra ireo lohandohan'ny mpisorona, fariseo sy ny mpanoradalàna, ka nanao hoe Belzebuba, lohan'ny demonia na omohan'ny demonia. Hitantsika teto fa misy rafitra maty-paika ao amin'ny fanjakan'ny Satana. Misy ny mpitaritafoka dia Belzebuba. Arak'izany dia manamiela marobe izy hanafian'ny olombelona ity ambonin'ny tany. Anisany zany ianao, anisany aho. Na hoeza zany, dia hoy Jesosy, raha ny mahery mivonona amin'ny fiadiany no miaro ny trano, dia tsy haninona ny fananana. Fa raha avy kosa zay mahery no izy dia andresy azy, dia alainy ny fiadiany rehetra ny tokiany, ary zay azony io babo dia zaray. Ao amin'ny Luka 1:10 ihany zany. Indray mandeha dia nitaraina mafy tamin'i Jesosy ny devoly ka nanao hoe, ry Jesosy zanaky Davida ô, avy handringana anay. Alohan'ny fotoana ve ianao? Fotoana ina moa no lazainy tamin'izany? Ny andro fahatelo itsanganan'ny tompo tamin'ny maty ve? Ka nandresen'ny fahafatesana? Sa ny fotoana hanamparana, hamatorana azy ireo, ka nidiana azy ao amin'ny afotro miredareda mandrakizay? Eny tonga indray tokoa Satana rehefa nadiva ho tapotra ny asa misianikan'i Jesosy tety an-tany, ka nampiasa ny ray tamin'ny mpianany dia Judas Sakariota hamadiky azy. Ary tsy zany ihany, fa nampiasa ny fahefaham-panjakana koa izy, nampiasa ny Pilato izy, ary nampiasa ny fahefaham-piangonana, ny Sinedrona, mba hamongorana an Jesosy sy ny tantarany, ka namonoana azy teo amin'ny hazo fitsaliana. Maty teo tokoa ny tompo, ary afaka tamin'izany, ary afa-po tamin'izany ireo lohandohan'ny mpisorona rehefa maty izy. No heveriny ho rava tahatreo ny tantaran'i Jesosy avy a Nazareta. Kanjo araka izay voalazan'ny soratra masina, rehefa nalevina izy tamin'ny andro fahatelo dia natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty. Resy tanteraka ny fahavalo, resy ny fahafatesana, ka hoy ny hiran'ny Paoly apôstôly ao amin'ny Korintiana 1:5-7. Ny fahafatesana no resena ka levina. Ry fahafatesana ao zay ny fandresenao,
rehefa hahafatesana ao aiza ny fanondronanao fa ny ota no fanindro ny fahafatesana ary lalàna no herin'ny ota fa isaorana ny Andriamanitra zay nanome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ka hoy Paoly apôstôly raha mamara ny taratasiny ho an'ny Efesiana 9:10 farany mahare zao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Zany hoe mahare zao amin'ny tompo amin'ny hery lehibe zay ananany, amin'ny hery tsy toa zay ananany. Io no herin'ny tompontsika dia ny fandraisana lehibe tamin'ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty, ary tondrany babo maro mankany an-danitra ary nipetrahany eo an-tanakavan'Andriamanitra. Ary arak'izay voalaza ao Matio 7:20 rehefa avy nitsangana tamin'ny maty ny tompo dia nomen'Andriamanitra azy ny fahefana rehetra hanan-danitra sy ty-antany. Ananan Jesosy fahefana ny any an-danitra, ny any amin'ny avo indrindra ambany fahefana, ny ety ambonin'ny tany, ny any ambanin'ny tany. Raha mbola tety ambonin'ny tany izy dia olombitsy nahita maso azy, firenena anankiray ihany no io no nandehanany. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia tsy voasakany rindrina efatra intsony, tsy mila varavarana hovoana idirana, ary afaka mahita manerana an'izao tontolo izao, mahare ny zavatra rehetra, mahita ny zavatra rehetra, ary manatrika atsika amin'izao fotoana izao. Lavo ny fitaka, fiteny toliara zay, lavo ny fitaka ny devoly hoy izy tamin'ny jakanan Jesosy tamin'ny maty. Mangovitra izy ary miripaka amin'ny lomay mankany amin'ny helo rehefa mahatazana ny azo fijalian Jesosy avy a Nazareta ka mitsangana avy tamin'ny maty. Io no zavatra tsy tantiny, io no tsy zakany, io no atahorany, io ihany no maharesy azy. Nefa satria tsy mbola voafatotra tanteraka any amin'ny helo izy ny miaramilany, dia indro fa miady koa amin'ny fiangonan'Andriamanitra velona izy. Tsy iza ireo fa ny olona zay navotan'ny tompo, zay navotan'i Jesosy, olona voavitra tahaka asianao, nahafahany tamin'ny fahotana sy ny herin'ny devoly, dia ireo zay natsanga ny hozanany mba handova ny fiainana mandrakizay tao batisa. Tsy hafa ireo fa ny fiangonana mason'Andriamanitra dia isika izany. Tsy ahoany ny olona zao tontolo izao, tsy ahoany ny olona zao tontolo izao fefa azy ireo ka ampiasainy arak'izay tiavany azy, matory mieritra ny miaramila ny miambina ny olona zao tontolo izao. Reny no antsoy ny tompo Paoly apôstôly amin'ny hoe zanaky ny tsy fanarahana. Fa romotra kosa izy sy ny miaramilany manoloana ny mino mpianatry ny tompo zay mitana mafy ny tenin'Andriamanitra velona. Tratra ny fialonana ny mino izy sy ny miaramilany ka manao zay farariherin'ny rehetra hamitahana antsika mba hahatonga antsika hanaraka azy, ka amin'izay tsika hiara voaheloka ao any amin'ny helo idedadeda mirehitra afo mandrakizay. Itsika zao no tsika ndray zany no iantefan'ny fialonana, tsy zakany devoly mipetrahana eto, ny fahatongavanao an-karamalaza eto miheno ny ten'Andriamanitra eo, tena mialina izy, voavonjy io, ho voavonjy io, ho sambatra io, hiadana mandrakizay io. Noho izany dia zao tady lalana rehetra izy mba hatonga asianao hanaraka ny heviny, hanaraka ny fombany, ka hiala amin'i Jesosy, hanary ny famonjena zavatra sarobidy ka mitandrema. Tsy zakany devoly mahita atsika tonga aty hihainy ny tenin'Andriamanitra zany, tsy hoe hampandositra atsika atsoava karamalaza satria kaiky ny devoly tsy faly amiko, mialonahy. Tena mialonanao tokoa izy, mialonahy izy, satria fantany fa izao handre ny tenin'Andriamanitra aho, handre ny filazanany amin'i Jesosy vao mitame azo fijaliana zay fanavotany, ho voavitra aho, ho voavonjy aho, olona sambatra aho, tsy zakany zany. Ka noho izany dia zao manoro hevitra atsika Andriamanitra amin'ny hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra, tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra. Fitafiana, ampitafy fitafiana
fiadiany miaramila. Io dia tsy mbola lay lamba hitafian'ny olon'Andriamanitra. Any amin'ny toerana izay misy an' Jesosy. Ilay fitafiana be voninahitra. Mbola tsy izany io. Mbola ilay fitafian'ny mpandresy io. Ireo izay efa naharitra tamin'ny finoana azy mandra-pahafatiny dia efa nitafian'Andriamanitra n'izany fitafiana be voninahitra izany. Zaho tsy mbola tagny, tsy mbola hitako, fa maniry aho mba hahita an'izay ary hitafy an'izany, ary izany no anolorako ny tenako ho an' Jesosy isanandro. Satria mieritreritra an'io aho, tsy afaka ao an-tsaiko hoe sao dia ho very tsy ho hitako ilay fitafiako, ka tsy te handoto ny fitafiako aho amin'ny zavatra eto amin'ity fiainana ity. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra. Ny fiadiany mino, ny lamba fitafiana amin'ny adiny finoana. Zay ty fitafiana resahina eto ity. Inona hoy izy eo amin'ny andininy fahaenina? Fanangoleny devoly, manelingelina antsika ny devoly, misakana antsika ny devoly. Sy amin'ny andro mahory. Amin'ny andro mahory, ino avy moa ny andro mahory? Aretina, indrindra ny aretina sarotra sitrana. Ary tsika dia malagasy, tovitovy. Ny olona rehetra erana Afrika anisan'izany malagasy. Dia izao, itsika dia olon'ny kolotsaitsika, ny fivavahan-drazantsika, ary ny zavatra izay atsika amin'ny fiainana ankehitriny. Zao, satria notezaina amin'ny hoe mahafantatra ny amintsika hoe ao amin'ny fiarahamonina misy olon-dratsy, ka rehefa avy izay aretina sarotra sitranina zay eo am-pandriana ny olon'Andriamanitra, tonga ny fianakaviany bitsehan'ny devoly. Misy olo ary zay ny mahay an'io. Zao tsy hanao an'izay fa manahirana azy zany. Tsy raha tsy hanao no hanao azy fa izahay. Raha pastora Moizy mpanompon'Andriamanitra izy mety teny raha mateony hoe pastora io tsy azo anaovana an'izay. Tsy hanao no hanao azy fa izahay. Zay no hitady an'io. Ampidirina agnaty rano sotroina io dia satria misy olon-dratsy, misy mpiara-miasa ratsy alaim-panahy amin'izany. Eo indrindra no tokony isehoan'ny mpanompon'Andriamanitra, ny homoneny hoe mampahatsiaro ny mpanompon'Andriamanitra eo am-bavaha-pahafatesana hoe tandremo, kely ny sisa, tany mafy Jesosy, zay efa nandanenao ny andronao, aza miala amin'ny hazo fijalian' Jesosy, fa tano mafy izy, fa kely sisa. Andriamanitsika dia Andriamanitra mpiady mahery, mpiady mahery, mpitaritafika. Jehovah mpitaritafika. Efa nasehony tamin'ny tantaran'ny zanak'Israely zany, tamin'ny nanafahana azy avy tany Egypte, teo amin'ny pelatanany, teo amin'ny tanany Farao. Fanjakana mahery zany tamin'izany andro zany, fanjakany Farao zany. Nalefa tsikelikely ilay loza, farany dia tena ny zavatra zay tena point vital ny Farao mihitsy no nasehany, dia ny zanan'ilay matoa andova azy, io no maty. Ary manerana ny Egypta manontolo, ny zanaka lay matoa rehetra hatramin'ny biby maty avokoa. Farany tapa-kevitra Farao, alefasy ny zanak'Israely handeha. Mpiady mahery ity Andriamanitsika ity. Reo ndray mbola tsy afa-po nanaraka avy ao afara, nanaraka avy ao afara amin'ny tafika tena mahery vaika zany tamin'izany fotoana zany, amin'ny kalesiny sy ny sisa soavaly. Nangovotra ny zanak'Israely, nangovotra. Nahoana zay no avela ho faty aty hitondranao anay aty, jereo ireo manaraka avy ao afara. Tsy mora zany, tsy mora zany, tsy mora. Ny teny tamin'ny Mosesy Jehovah hoe mangina anareo fa Jehovah no hiady ho anareo. Dia nahitsy ny tanany mahery, ny tanany tehina, ny tanan'Andriamanitra mihitsy io, dia nisy saraka roa ny ranomasina. Dia niditra tao ny zanak'Israely.
lasa nandeha efa ho tonga iry aloha avy ny Egyptiana niditra tao dia izy rehetra ampovoany eo dia nikapoka tao maty tao daholo izy rehetra. Hoy ny mpandinika mpikaroka fahiny hoe tsy marina zany, tsisy an'izany, mba nijerejerenay ny raha ambony rano eny, tsy hitanay zao. Voahaingana teo nisy mpikaroka mahay koa tany ambany rano, any ambany tany agny, hitakay fa tena zava-nisy tokoa io, fa misy taolan'olo sy taolam-biby marobe tao, ary ny kalesy, ny vy kalesy, ny larota am'izany vy, dia mbola hitao ny harafesiny. Vao ny aikandrainy hoe hay tena marina izy, ny tenin'Andriamanitra dia to marina io. Zay zany no adiny Jehovah mpiady mahery. Ary izany dia nasehony miharihary koa eo amin'ny tantaran'ny Israely vaovao isika izany, amin'ny filazana, amin'ny fiangonana, ny amin'ny fahafatesana sy ny fitsanganan Jesosy avy tamin'ny maty. Ary tsy zany ihany, fa izy dia nomena ny fahefana rehetra nandanitra sy ety ambonin'ny tany, ary mipetraka eo an-tanakavan'Andriamanitra, nitondra ny rano ny fanekena mandrakizay, vita ny famonjena, azo antoka ny famonjena. Ary zany no iantsona mpanompo maro mba hanao raharam-pisoronana arak'izay voalaza teo, mitondra ireo mpanompon'Andriamanitra ho eo amin'i Jesosy. Variana nandinika an'io raha miteny teo da teo vetivety teo, nisarika ny saiko teny io, ny hoe rehefa milahatra ny mpiandry aza dia ny amin'ny tenanao loatra, ny fahalemenao loatra ny jerena, fa mitondra ireo vahoakan'Andriamanitra zay mitady famonjena eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'ilay mpisorona be zay mitondra ny rano famanekena mandrakizay, ny famonjena, vita ny famonjena. Azo antoka io, azo antoka io. Miangavy ianao, mangataka aminao ny tompo mba handray an'io, tsotra, raiso ny famonjena, raiso ny famonjena, raiso ny zavatra zay vitan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Azo antoka. Ka nofo mandray Paoly apôstôly, tsy tolona amin'ny nofo mandra ty, tsy ady totohondry toy, tsy komondro ty amin'ny fitenin'ny Toliara, tsy doranga matanjaka ia mba zatra ny koa mandre bety mandre. Ity tsy ringa, ty karate, rehefa nianatra karate anao mahay karate, afaka mamelona dia ny lehilahy. Ity tsy ringa, ty tsy tolona, ty tsy karate, rehefa nianatra karate anao mahay karate dia afaka mamelona dia ny lehilahy. Ao misy vehivavy reko, lehilahy ty misetrasetra amin'ny vehivavy nianatra karate, setrasetra hamely andro vehivavy tonga avy an-trano dia naseny karate dia nidaboka teo, dia hoy izy mitsangana raha lehilahy ianao. Vehivavy misy mianatra karate koa, kanefa izao ty tsika tsy miavy amin'ny nofo amandra. Dia ny nofo amandra dia tsy hafa fa ity nofo tsika mpanompo mahely ity kosa ity, tsy zany ny tafakaiadiana, fa ny fanapahana sy ny fanjakana sy ny fanjakana zao famaizinany zao dia amin'ny fanahy tena amirivo. Maro moa ireo kristiana mitondra lalana hoe tsy kristiana tsy dia mivaky loha amin'izany aby amin'izay. Fa dia manome toerana azy izy, manao tahaka ny atao zao tokoa zao, izy tsy hiady, tsy mety hitanany aby ny finoana. Rehefa tsy miady, rehefa tsy manohitra, dia manaiky avy an-trano manome toerana devoly. Aleo Bakapanay maro ny kristiana maro apitsiny koa indrindra ireo anandrefana any andrefana. Bakapanay apitsiny koa indrindra ireo anandrefana any vokatra ny fisainana siantifika. Dia hevitra fa zavatra la ny andro ny amin'izany devoly izany hoy izy ireo, la ny andro zany tsy misy. Misy mpiara-miasa aminay anankiray ao amin'ny salta, somary ataoko hoe nampalahelo ihany fa anisan'ny mpampianatra zay nampiavaka ny salta ihany koa izy. No niasa mandraraha ny vadiny devotery tsy maintsy niverina nakany Frantsa ry zareo. Indray mandeha izy ny angavian'ny salifa hampianatra ny amin'ny fifoazana sy ny fitsaboana medikaly. Dia izy miresaka eo dia ity anankiray ny zavatra nolazainy.
zao ny tsara ho fantatsika hoy izy ny eropiana dia ny sainy no mahaolona io ny filozofia tanany zareo filozofy malaza ny lazan'izany ny saina ny mahaolona ka rehefa zavatra tsy takan-tsaina dia tsy misy tsy ekeny sainy izay ireo tsy ekeny saina ireo zany ny fisian'ny devoly ka gaga izy ireo rehefa tonga tia Madagasikara ty amin'ny FLM ny kristiana tandrevana mahita antsika mamoaka demonia andavanandro ihany fa hatrato am-piangonana dia mamoaka demonia kristiana mpifoa avoaka demonia dia hoy ry zareo olona vita batisa olona ndray ny fanahy masy ka nao nanao avoaka demonia ady matarika ady hevitra be amin'ny zareo zany fa zao any Morondava moa iresaka an'ity ho an'izay ho any Morondava dia are an'ity fa izao no zavatra misy banga io tamin'ny asa missionnaire teto Madagasikara ny asa famoahana demonia ka dia noho ny toe-javatra contexte misy antsika ny malagasy dia ny fanahy ny mahaolona ny tatsinana ny fanahy ny mahaolona ka tsy zay rehetra hita ihany no misy ary hitantsika gn'asan'ny devoly mampijaly olo mamatitra olo dia tarihin'ny fanahy masina tarihin'ny tompo hamoaka demonia ny fiangonana protestanta indrindra fa ny FLM ary apostolika io satria voalaza ny soratra masina ry zareo ny tokony andiny tena ka hieritreritra ny hoe raha azony atao aza raha tiany dia mba hianatra ty amin'ny FLM izy satria amin'ny zavatra zay navelany dia ny famoahana ny demonia fa misy ny demonia ary mamitaka n'izao tontolo zao arak'izay voalaza teo satria nahazera ty ambony tany izy ary ny tsy zakany dia ny fandrenesany filazana ny amin'ny Jesosy Kristy vao omby tamin'ny asa fijaliana tsy aresy ny devoly amin'ny heri ny tenantsika isika tsy mety ny matoko tena foana tahaka an'ireo zanaky sorona tany arak'izay lazain'ny asan'ny apôstoly toko 7:10 nandiny 7:10 mba namoavoaka demonia magnaran'i Jesosy toriny Paoly ry zareo avy atrany dia nisetrasetra ny devoly fantatro Jesosy fantatray Jesosy fantatray Paoly zay mitory an'ity Jesosy ty fa iza nareo mba hamoaka demonia anay tonga avy atrany dia niveleziny teo nampitanjahy nandositra fa tokana ny maharesy azy io Jesosy Kristy avy a Nazareta zay maty teo amin'ny asa fijaliana ka nitsangana avy taminy nefa araka ny nambara teo aloha dia mila mitafy ny fiadian'Andriamanitra antsika satria mbola mandehandeha mivezivezy amitaka antsika olombelona ny devoly hoy indrindra Petera apôstoly mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady zay arapany Petera 1:5 ary tsy zany ihany fa mahay manova ny endriny tahaka ny anjeliny mazava izy ka mamitaka ny olona maro hatramin'ny mpanompon'Andriamanitra manaraka azy hatramin'ny olo boafidy misy zany eto Madagasikara eto amin'ny FLM hatramin'ny olo boafidy dia manaraka mpaminany sadoka lasa ny eritreritro ndray mandeha resaka tamin'ny mpianatra tsika ne pastora iza koa no antenainy olona mbola aleo aza mandaha toy zay voafitaka ary mamarina ny maro anankady satria matoky ny olona hoe matoa iken'ny pastora zany matoa iken'ny ray aman-dreny zany dia zavatra mety marina aza mba mambitaka ny olona fa ny voany no afatarana azy ho Jesosy io no afatarana azy rehefa tsy miaina arak'izay voalazany soratra masina izy fa ity tsy mba lany andro ka hoe lany andro izany zany teny lazainy Paoly zany dia lany andro tsy lany andro tenin'Andriamanitra velona ho antsika amin'izao fotoan'izao tazomy mafy ny tenin'Andriamanitra indrindra isika mpanompon'Andriamanitra fa ny voany no afatarana azy fantany faresy izy satria tsy mbola voafatitra amin'ny helo izy dia miezaka manao zay faraheriny hitaomana ny olona hanaraka azy mba tsy izy irery ihany no hijalo amin'ny helo mirehitra hafa fa mba hoany koa hatramin'ny mpanompon'Andriamanitra hipiseho amin'ny helo hafa ny lazain'ny mpanompon'Andriamanitra zany misy kristiana tsotra aho ny olo zao tolo zao moa dia efa hoao raha teo io mbola tsy fantatra zay ataon'Andriamanitra amin'io na ho tahaka ny tamin'ireo zay ao an-tranomaizina naka hitory an'i Jesosy teny indray hibebaka fa ireo kristiana misy ao
misy diakona ao, misy mpiandry ao, misy pastora ao, misy missionnaire ao. Hoy tsika fa tagny ianao, mbo tsy tagny aho. Fa ary zao tsy te ho agny. Zao tsy te ho agny aloha. Ary zay ny antony fikirako amin'i Jesosy io. Fa lazain'ireo mpanompon'Andriamanitra zay nentiny tagny io. Fanapahana sy ny fanjakana sy ny mpanjaka an'izao femina zao. Araka ny Paoly eto dia fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Mpandinika maro dia mitana an'izany. Fa misy koa ireo zay manao hoe le fanjakana sy fanapahana ady hevitra taty amin'ny taonjato faha 9 dia ny hoe tsy hafa io fa angamba tsy dia hoe fanahy eny amin'ny rivotra zany fa mety ilay fanjakana misy io. Sarotra ny milaza izany satria le fanjakana dia avy amin'Andriamanitra ihany. Fa zay azo heverina aloha dia ny hoe mety azony devoly ampiasaina na dia ny fanjakana azy. Mba jereo moa ty raha nahazo ny Afrikana tatsimo ty, ny hoe fanavakavahambolon-koditra. Everitsika ve fa avy amin'i Jesosy io? Avy amin'Andriamanitra ve zany? Tsia. Fa mety azony devoly ampiasaina izany. Le olona zay fanampihavan'Andriamanitra ho iray, lay asa fanadevozana zay nisy teto amin'izao tontolo izao, avy amin'Andriamanitra ve io? Tsia. Fa mety ataony devoly fiasana izany hampisaratsarahana ny olombelona ety ambony tany. Tsy azo lavina fa mety misy fanapahana sy fanjakana ataon'ny Satana fiasana hamongotra ny fiangonan'Andriamanitra. Fa nisy teo tantara zany. Emperora Néron dia efa nanao an'izany. Fa ny fanapahana sy ny fanjakana dia io moa dia avy amin'Andriamanitra araka ny Romana 7:1. Nefa azon'ilay ratsy atosika hanatanteraka ny fikasana, ahatonga fiangonana kristiana iemotra ka hanao ny fitanana ny ten'Andriamanitra velona ho zavatra azo ampandeferina. Zavatra misy amin'izao fotoana izao zany, alefa sy lavitra ny saintsika. Na dia zany aza dia tanantsika ihany ny ten'Andriamanitra hoe isika tsy mitolona amin'ny nofo fa mifanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Noho izany hoy Paoly, raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra azahoanareo manohitra amin'ny andro mahoro. Aretina arak'izay efa voalaza teo, korontana ao anatin'ny tokantrano, ditra anjanaka ao amin'ny fahantrano, mety hangalatra le olo. Fa amin'anina sandoka zay voalaza teo. Ary amin'izao fotoana izao hitatsika zay vao niresahana teto ihany koa ty resaka homosexualité ty. Lehilahy sy vehivavy, lehilahy samy lahy mifanambady, vehivavy samy lahy mifanambady. Azafady, lehilahy vehivavy samy vehivavy mifanambady, lehilahy samy lehilahy mifanambady. Io ny homosexualité. Fa ny lehilahy sy ny vehivavy mifanambady dia io ny nataon'Andriamanitra. Ka hovana hafa koa. Ny hevitra ao raha mbola tanora kely aho tamin'izay tamin'ny taona 1975 nandray fifoazana aho tamin'izany. Zao 2015 zao 70 taona lasa izay. Saotra ny tompo aho mbola nitazona ahy mandrakandroany. Fa no heveriko zavatra mandeha ho azy ty fiainana kristiana ity. Ka dia faly sy ravoravo aho rehefa nahazo ny famonjena, azoko tsara ny hevitry ny famonjena zay nataon'i Jesosy. Tsy izany ihany fa no heveriko koa fa rehefa azokonjokony aho dia tsisy ady mpanahy intsony. Kanjo vo maika mirongatra ny fahavalo. Maika mirongatra izy amin'izao. Firy tambitamby ny isan'andro. Zao tsy mahare azy miteny, fa fantatro ihany amin'ny zavatra zay mandalo amin'ny saiko sy ny eritreritry ny foko fa ty hampialahy amin'ny tenin'Andriamanitra izy. Ty hampiverin-dalana izy. Tambatamba azy ny aho angolengoleny isan'andro. Ka misy aza ny mpanompon'Andriamanitra tsy mahatazona ny tenin'Andriamanitra, tsy mahatsiaro ny fanavotana azy, mety manaiky ny toro-hevitry n'ilay ratsy. So ihany fa mety ihany mety lavo ihany tsika fa azo atao ny mitsangana indray tahaka ny mpilalao hazakazaka, sady lazain'ny Paoly mpiazakazaka tsika. Mitsangana rehefa ny lavo dia mitsangana ary mijoroa tsara indray. Fa mbola ireo ny fitafiana fiadiany olon'Andriamanitra zay ho resahiko eto. Lera moa mandeha ka somary hazakazaka.
kofa indray na ary mandray ny fiadiana avy amin'Andriamanitra zay atolona antsika ka andeha ho jerentsika tsirairay izy ireo. Misy eniloha izy ireo arak'izay ambaran'ny Paoly ato tao ampifatorana izy tamin'io fotoana io. Ampifatorana zany dia gadra any an-tranomaizina. I Paoly tany Palestina dia mahita, satria ny fanjakana romana no nanapaka tao Palestina dia hita ny miaramila romana manao ireo fitafiany isan'andro, hitany zany. Ary amin'izy gadra koa dia nambena ny miaramila, ary ny fahagadrany dia ny fitorian'ny filazantsara. Ny fahitavan'ny miaramila romana manao ny fanamiany no nitarika azy, ohatrany hoe nanazava ny sainy hanao ohatra ny amin'ny adiny finoan'ny kristiany. Manao ny Paoly apôstôly ny mampiasa sary toy ny lalao hazakazaka, ny totohondry. Amin'izao izy mampiasa ny fitafian'ny miaramila ho fitafian'ny fiadian'ny olon'Andriamanitra. Ka ny anankiray voalohany dia ny fehikibo. Fehikibo, eo no voalohany. Ahoana moa ty resaka fehikibo ty? Resahiko ny amin'ny fehikibo fa hampieritseritra tsara ny lehilahy androany aho fa ireo moa no mitondra fehikibo amin'izao. Sao dia misy avao tsy mitondra aho ka hampieritseritra azy raha ho resahiko androany ty. Voilà zao ny hoe mifara ary naranjykasiky ny fahamarina ny valahanareo ary mitafia fiarovatratsy sy ny kiraro ny fahavononam-panahy sy ny sisa. Enina izy ao. Fa ny fehikibo no resahiko aloha zao. Ilaina ny fehikibo hihazonana, tsy aborotsaka ny patalohan'ny lehilahy. Ireo tanora reo moa no mampiasa patalon borotsaky. Fady fa mena hiazo tsara izany. Ny fanaovana sentira dia manambara ny tsy fanaovana sentira dia manambara ny tsy firarahana, olona tsy vona hiatrika ny fiainana toy ny olona baranahy. Ny lehilahy tsy manao fehikibo dia mampiborotsaka ny patalohany. Manambara olona tsy vona hiady io ka mandiniantsika lehilahy raha misy tsy mitondra fehikibo ao, mba tsapatsapao avao ny valahanao ny hoe misy fehikibo va itsy atia. Ny fanaovana fehikibo dia manambara fahavononana sy fifaharana, olona mifahatra. Ny fehikibo dia mampifahatra manoloana ny loza mety hitranga tampoka. Amin'ny mpitondra fiaramany, mpitondra tômôbila dia lazainy izy ireo ny hoe tsy maintsy mameh ny kibony. Mpitondra ropilany koa dia tahaka izany, indrindra raha hidina ny ropilany sady hiakatra dia lazaina ny mpandehany hoe afehezo ny fehikibo mba tsy ahatonga le olona dia raha vao mihetsika mafy le ropilany dia mety hianjera izy voadona ka mety haratra. Amin'ny miaramila dia nilaina ny fehikibo ankoatr'ireo fa efa voalaza eo aloha reo fa ho fametrahana koa ny sabatra. Tany aloha teo amin'ny Grika sy ny Romana ny fehikibo dia symbole ny fahavirijiny. Nalalaka ny akanjo tany aloha ka ilana ny sentira mba hamora ny fifehezana, mba azahoana mampiasa tsara ny vatana manoloana ny ady atao. Ny fanesorana ny sentira tamin'ny vehivavy tamin'izay fotoana izay, tamin'ny fahiny zany, dia famerezana ny zony maha hoe virijiny azy. Vehivavy malalaka ratsy fitondratena. Fa taty afara moa lasa symbole fotsiny zany, fa tsy dia izay loatra no zavatra misy. Eo amin'ny soratra masina dia marika ny fifamatorana amin'Andriamanitra, ny hery, ny fanahy mahatoky, ny fahamarinana. Vakitsika ny Jeremia 3:7. Jeremia 3:7, ny andiny voalohany hatramin'ny 7:10.
zao no voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Zao lazainy Jehovah tamiko, andeha mividy fekibo, rongony ho anao ka feheziny kibonao, fa aza atao anaty rano. Dia nividy fekibo aho, araka ny teny Jehovah ka nifeheziko ny kibo. Ary tonga tamiko ny teny fanondroany ny teny Jehovah manao hoe, enty ny fekibo zay novidinao, dia ilay fehezanao ny kibonao, ka mitsangana makane sany Efrata. Raha feno antsefatsefaky ny aram-bato izy. Ka dia nandeha ary nafeniko teo amoron'ny rano Efrata izany, araka nandehandehan'i Jehovah. Alohan'ny afaka andro maromaro, eo i Jehovah mitsangana. Ka mandehanana Efraita, ary alao ny fekibo, dia ilay nasaiko nafenao tany. Dia nakany aho ka nihady, ary nalaiko tao amin'ny fitoerana nafehiko aky le fekibo, kanjo injo simba ny fekibo, ka tsy azo natao na inona iny. Dia tonga tamiko ny teny Jehovah nanao hoe, zao no lazainy Jehovah, tahaka izany no hanimbana ny avinavin Joda sy ny habe ny avinavin Jerusalema. Ity firenena ratsy ity, zay tsy mihainy ny teniko, fa na mandeha ny ditany fony ka manaraka andriamany kafa, mba ho tompoiny sy ankofany, ka dia ho tahaka an'io fekibo io izy, zay tsy azo natao na inona intsony. Amen. Zay ny marika ny fifamatorana amin'Andriamanitra zany. Marika ny hoe olona zay natokana ho an'Andriamanitra, azy olona voafatotra. Zay zany, ny fekibo. Ka eto amin'ny Efesana dia manao ohatra ny amin'ny fahamarinan'Andriamanitra i Paoly eto. Ny fekibo no ataony ohatra ho an'ireo zay mianatra ny teny Grika, io ny aletheia zay fantatsika, ny vérité amin'ny teny frantsay. Ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana hoy Jesosy. Zao natoko 7:10, andiny 7:10. Tsy zavatra hafa izany fa ny Torah na ny soratra maso. Io ny fanilitongotra sy fanazavana ny lalana. Avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra io, araka izay voalazan'i Paoly. Ary tsy efa ny fisainany olona, fa avy amin'Andriamanitra. Timoty 2:7, andiny 4:11, ary Petera 1:2, andiny 2 hatramin'ny 2:20. Manoloana ny teny foana rehetra sy ny fampianarana tsy izy rehetra ataon'ny olona, dia ny tenin'Andriamanitra irery ihany no fahamarinana. Io no azahoana mandany tsy fahamarinana rehetra. Ilaina ny mamaky ny tenin'Andriamanitra isan'andro, mampiasa azy ireny manoloana ny tsy fahamarinana rehetra. Ny fiarovan-tsatra. Leo somary teny malakilaky aho. Isan'ny fitafian'ny miaramila romana koa izany iarovana ireo point vitaux zany, tsy hovoan'ny sabatry ny fahavalo. Miresaka fiarovan-tratra ihany koa i Paoly ato ao amin'ny Tesaloniana 1:5, andiny 5. Ao dia ny finoana sy ny fitiavana no lazainy. Everiny mpandinika fa ny fahamarina tafiany Mesia ao amin'ny Isaia 7:50, andiny 7:10 izany. Izany dia ny fahamarinana vokatry ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Matetika dia fitenireo amin'ny ankonany rainy hoe, isaky ny misy tenenina izy dia mahita raha tenenina azy ny olona. Ianareo dia ny ahy dia tsy marina foana, diso foana zay ataoko, zay lazaiko, ianareo ihany no marina, dia mitolefika ao izy ary mety mamoy fo. Ary matetika itsika tratran'izany koa, alentiky ny devoly ao amintsika ny fahalementsika. Ianao dia mpanompon'Andriamanitra ihany, nefa jereo ty eritreri-dratsy mahazo anao ty, jereo ty raha nataonao ty, jereo ty fahotana nataonao ty, dia milentika ao ary mila amoy fo na miverin-dalana mihitsy azy. Efa no maharin'Andriamanitra ny mpanota, navela ny helony tamin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Tsy ny sain'Andriamanitra ny helontsika, fa ny fahamarinan'i Kristy no atafiny antsika. Jesosy dia nilaza indray mandeha, zaho tsy tonga handrava ny lalàna fa natateraka. Zay tsy tanterako dia tanteraka Jesosy. Matetika dia lety fa ny ratsy ny fiampangana rehetra izao, meloko ianao satria nihevitra an'izao nanao an'izao. Nefa hoy Paoly, henoy ny tenin'ny Paoly ao amin'ny Romana 1:, Romana 1:, toko 5 azafady, andiny 1, Romana 1:5, andiny 1, zao ny vakiny eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay amin'ny Kristy Jesosy,
fa amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanahinahina no nanafaka tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana, fa zay tsy hany lalàna satria ny nofo no nalemy azy, dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany, naka ny endriky nofo otany amin'ny ota sy ny amin'ny ota, ka nanamelika ny ota tao amin'ny nofo mba hatanteraka ny fahamarenany ilay lalàna amintsika, zay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Vitan'i Jesosy no natanteraka ny lalàna ho antsika mifahara amin'izany. Ary koa raha misy ny manameloka dia volomoa manameloka foana, dia ao amin'ny azo vakiana koa ny Romana 9:1-7 hatramin'ny 7:30. Aleo vakiko ihany zany. Zao ny vakiny ao amin'ny anaran'i Jesosy. Inaro no lazaitsika ny amin'izany zavatra izany. Raha Andriamanitra nombantsika izy hanao tohitsantsika, zay tsy niaro ny zanany lahy, fa natolo namonjy antsika rehetra izy. Tsy omenantsika miaraka amin'ny maimaimpona koa va ny zavatra rehetra. Iza no mampangan'olona voafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no hanameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra ao ankavan'Andriamanitra. Amen. Fiarovatratra amin'ny fiampangana rehetra ataon'ny devoly ny fiazonana ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinan'i Kristy. Jesosy no fahamarinana, Jesosy no fahatanterahana ho azy ho anao. Andray mandeha raha atao amin'ny bureau-ny Martin Luther, nanoratra teo izy milazany amin'i Jesosy, dia avy ny devoly ny seho teo ny tolona taratasy, nasehony azy teo aby ny fahotana rehetra zay nataony, dia avy hatrany izy dia noraisiny le ankra teo, tonga dia natoraka ny devoly ny rany Jesosy no manadio ahy amin'ny fahotana rehetra, dia nandositra tsy hita intsony ny devoly. Ny amin'ny kiraro ndray zao, kiraro ny miaramila. Raha ihany koa amin'ny fanamiana miaramila ny kiraro demi-botte. Tsy afaka andeha tsy misy kiraro ny miaramila, fa izany no miaro ny tongony amin'ny fahatafitoina rehetra eny an-dalana, amora ny dia lavitra ataony, eny ahafahany mandeha tsara na dia malama aza ny lalana. Fa raha vao mahita ny miaramila miantsoantso fandresena avy eny lavitra ny vahoaka tamin'izay fotoan'izay dia velonay, ka tena faly tokoa. Isaia 2:5 manao hoe akory ny hatsaran'ny ry zay mitongotra ny ry zay mitondra ny teny soa mahafaly. Ny fitondrana ny kiraro dia manambara fahavononana, fifaharana, ary farisiana anambara ny vaovao mahafaly. Raha misy ny manontany dia hovona hamaly ny fanontaniana amin'ny fitiavana sy amin'ny fahalemem-panahy. Misy toko sy andiny maro milaza izany. Atahoran'ny fahavalo dia ny devoly ny fanambarana ny filazantsara, satria izany no herin'Andriamanitra manoatra ny dinamita zay amonjen'Andriamanitra ny mpanota sy amonjenany koa ny hafa, ka tsy zakany io. Ny amin'ny ampinga ndray ity ny iarovana amin'ny vatany miaramila amin'ny zanatsipika rehetra zay alefa ny fahavalo. Izany no ohatra ilazana ny finoana, tsy hafa izany fa nihoana ny zavatra tsy hita, arak'izay voalaza ao amin'ny Hebreo 2:1-10 hoe ny finoana dia fa nihoana ny zavatra tsy hita, anambarana kosa zay antenaina. Io ny tanana tsy hita maso andraisantsika ny fahasoavan'Andriamanitra rehetra. Ny fampianaran'ny Martin Luther dia hoe ny finoana dia tsy hafa fa ny fandraisako hoahy ny zavatra zay nataon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Fahatokena an'Andriamanitra izany, izay nataon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy dia tanako izany, azonoko mafy izany, na ino mitranga na ino midona. Olombavonjy aho no ny asa lehibe izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Kristy. Misy manana finoana kely ary misy manana finoana lehibe. Ny mpianatra moa no nataon'ny tompo hoe ry kely finoana, fa ny miaramila ireo no managaga fa ny miaramila nataon'i Jesosy hoe tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho teto amin'ny Israely. Na dia kely aza ny finoana dia mahafindra tendrombohitra, afaka anatrehantsika, anafahantsika ireo problème maro samihafa. Ny saron-doha, satroka mafy, manao saron-doha ny miaramila romana. Ny famaky ihany no mety mahavaky azy. Natao hiarovana ny loha sy ny handrony amin'ny tsipika zay alefan'ny lehilahy, alefan'ny fahavalo. Io dia mitovitovy amin'ny kasika amin'ny moto, amin'ny mpitondra moto. Raha ny mpitondra moto tsy mitondra kasika dia raha mifofofo mafy izy ka mianjera dia avy hatrany dia vaky ny lohany ary mety dans le coma, andritra ny herinandro na tahak'izany dia maty. Tsy izany ihany fa io koa dia haingo ndoha koa ihany io ny satroka.
Ny lehilahy lehibe moa dia rehefa lehibe ny olona dia miraraka ny volo eto aloha. Misy zay tratran'izany na sola zany. Ka iarovana masoandro dia fanao ny lehilahy lehibe ny misatroka. Iarovana amin'ny havandra dia ilaina ny lehilahy lehibe hisatroka. Fa izao lamody haingo ny lehilahy lehibe koa ny satroka. Ny mpitondra filovana, mpitondra sinoda taloha dia matetika mitondra satroka mahafinaritra, manendrika. Ity tanora lahy anankiray ao amin'ny salta dia mitondra satroka tahaka ny satroka ny mpitondra filovana izy. Dia eo tamy nao koa lero io olona mbola kelikely io fa mitondra satroka ny olombe. Fa zavatra tsara haingo ihany ny satroka. Ary zao no zavatra mahagaga tato ato. Ny tanora rehefa miditra hôtely, ary tsy ny tanora ihany fa na dia n'olo dehibe amin'izao taloha dia tamin'ny andronay dia alaina ny satroka rehefa misakafo. Fa gaga aho tato ato fa tsy miala satroka ny tanora na ny olo dehibe rehefa misakafo, tsy haiko gn'antony. Zany ohatra ilazany Paoly ny lanja ny famonjen'Andriamanitra antsika, voavonjy isika, afaka amin'io ta isika ny fahafatesana devoly. Mbola mpanota ihany ana dia zany azy. Ny fitanany famonjena vitan Jesosy no fiarovana azo antoka amin'ny fiampiangana sy ny famelezana rehetra ataon'ny fahavalo. Azo ny famonjena tanana mafy, mbola tsy ainana amin'ny fahafenoana ny fahatanterahana. Fa raha tsy zay dia hiaina amin'izany tsika. Tsy mbola tanteraka ao i Paoly, ary tsy mbola nahazo, tsy toy ny mbola nahazo. Fa izao kosa zavatra telo no fantatro: mihazona an Jesosy, manadino ny zavatra oriana, ary mibanjina eo aloha mba hazahoako ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony amin'ny fiainana maharitra mandrakizay. Filipiana toko 4:12 hatramin'ny 14. Ny sabatra, tsy misaraka amin'ny miaramila ny sabatra, oharina amin'izany ny tenin'Andriamanitra. Natao fiadiana sy fiarova tena ny sabatra. Nalainy devoly fanahy Jesosy tanan'efitra, fenina dia ny feniny fanahin'Andriamanitra izy, ny tenin'Andriamanitra no nandresen'ny devoly. Mahery indrindra ny tenin'Andriamanitra. Io no herin'Andriamanitra ho famonjena ny mpanota, ary io ihany koa ny toy ny sabatra roa lela hoentiny miady amin'ny fahavalo. Ny amin'ny vavaka, izany no rivotra iainana amin'ny ady atao, manambara fiankinana man'Andriamanitra tanteraka. Ny mpanafika dia tsy miraharaha ny amin'izay ho hany sy hosotoiny ny zavatra zay momba azy, fa izao kosa ny mpaniraka azy io no miantoka azy. Ka tahaka izany ihany koa ny mino, ny rivotra iainany dia ny vavaka, ary mivavaka zay ataony dia olona tahaka ny zazakely miankina amin'Andriamanitra mandrakariva izy, mampiankina ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka. Jesosy dia olona tokoa, nefa Andriamanitra tokoa, nefa ny vavaka mandrakariva tamin'Andriamanitra izy. Nankana nefitra sy nankana tendrombohitra matetika Jesosy, ny vavaka tamin'Andriamanitra. Olona be raharaha Jesosy, fa tsy mba nataony ambanjavana ny mivavaka, mitondra ireo vahoaka rehetra zay nitorian'ny teny teo, nafahany teo, ary mitondra ny tenany ihany koa natrehan'Andriamanitra. Vavaka amin'ny fanahy, tariny fanahin'Andriamanitra, ka tandrify tsara ny hataka atao. Isaky misy zavatra vita tsy ataon'i Jesosy dia mivavaka tanan'efitra sy tanan-tendrombohitra izy. Martin Luther na dia lehilahy be raharaha aza, tsy mba nataony ho ambany zavatra ny tenin'Andriamanitra, famakiana, fitsakotsakoana izany isan'andro, fampiarana izany fiainana sy ny vavaka. Ny efitra, eo no toerana zay niresahan'Andriamanitra fahiny tamin'ny mpanompony, ary nitondrany azy ireo eo amin'ny rano sy ny andry hafa amin'ny alina. Ary nihaonany tamin'ireo mpanompony tahaka ny Mosesy tao amin'ny tendrombohitra Sinay, Elia tao amin'ny tendrombohitra Horeba sy Karmela, Davida tao amin'ny tendrombohitra Oliva. Ary zay no mahatonga an Jesosy tia ny mankany amin'ny tendrombohitra Oliva, arak'izay ao amin'ny Samuela faharoa toko 15 dia andiny ny 30. Io tendrombohitra Oliva akaiky ny Jerosalema eo dia mankany tao no ny talahoan'i Jehova mafy tamin'i Jehova Andriamanitra amin'ny fandravam-pahefana zay nataony zanany Absalomo. Ka dia ireo toerana zay nalehan'ny olon'Andriamanitra ny tian'i Jesosy aleha matetika koa mivavaka amin'Andriamanitra. Ny zavatra prioritaire tamin'i Jesosy dia ny fanaraserana amin'Andriamanitra ray isan'andro, ny famonjena ny fatorana, ary ny fanirahana ny iraka, fanofanana ny iraka, ny relève zany. Zava-dehibe tamin'i Jesosy ireo. Ny tendrombohitra
dia isan'ny toerana zay everina ho toerana akaiky an'Andriamanitra, ka dia any no nivavahany olon'Andriamanitra fahiny. Na teto amin'ireo ray aman-dreny fivavazana koa dia nanao izany zareo. Misy eo tao tanàna tendrombohitra, ao sao tanàna zay nandehana ny dada Rajesolama, misy eo Farimena zay nandehana ny dada toa Rakojan'ny Daniel, mivavaka mifampiankina ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka. Sy nomena fanomezam-pahasoavana hitenenan Jesosy isan'andro isika, tahaka ireo ray aman-dreny mpitarika ny fifahazana fahiny. Raha ny famonjenantsika sy ny fifaharana amin'izany dia ampoantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny soratra masina, ampoantsika ny famakiana izany, fandiniana izany isan'andro, satria fanahy sy fiainana ny tenin'Andriamanitra. Tsaroako, raha mbola vao tonga teto Akarmalaza natory tao amin'ny efitra ilany ao mama, dia amin'ny maraina be izy dia mivavaka lava be. Ary fantatra ihany koa andro mpanompon'Andriamanitra zay niarana asa taminy fa rehefa vita ny asa rehetra amin'ny hariva izy dia mitondra mivavaka olona rehetra zay nanaovany ny asa teo. Zay zany, ary tsy magaga raha nanaovana niny fanokana niny izy, satria mitondra ny vahoak'Andriamanitra maro be teo anatrehan'ilay nitondra ny rany fanekena mandrakizay teo anatrehan'Andriamanitra dia Jesosy Kristy, tahaka nataony mpisorona fahiny ihany. Koa mifaharary ary tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra. Zao no maranako ny fampianarana eto fa lavalava izay. Ny Efesiana 4:9 ny andininy fa 13 hatramin'ny 14 manao hoe ny anaran'i Jesosy: fiadanana ne ho andra amin'ny rahalahy amin'ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ne ho amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra zay aza tamin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Vavakantsika. Isaoranay ianao Andriamanitra rainay eo, Jesosy Kristy Tomponay, fanahy masina mpananatra anay, amin'ny teninao zay mampianatra anay, ny amin'ny asa lehibe zay nataonao, ny famonjena zay vitanao, ary misaotra anao zay rehefa nahy eo mitarianao anay hanaiky sy handray izany ho an'ny tenanay, ka azaho anay ny finoana velona, ary hitafianay ny fitafiana tsara indrindra dia ny fahamarinan'i Kristy. Zay dia tsy tanteraka fa ianao Jesosy no fahatateraha, ary ianao no fifalianay, fahasambaranay, ary ianao no tafianay amin'ny ady zay ataonay eto ety amin'izao tontolo izao. Ampahirezy lalandava izay, ary tario zay hifikitra tanteraka, atoky tanteraka, hiankina amin'ny teninao, ary hiresaka aminao mandrakariva. Enoy ny fivavakay, mamindrafo aminay ary mamelany helokay. Ny anaran'i Jesosy avy a Nazareta. Amen.